Katroka tsara ny amin'ny valora riva manaritra ny arabandray toko lasy toko vavy manasanao mpijery-jaina anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra MATV maromaro indray ny matoam-baovao entina amintsika amin'ny takariva ity isany amin'izany ny fanamafisam-piarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena indiana nazahoana akom-baovao ihany koa ny fahavitan'ilay atrik'asa lehibe no karakarainy nareo teo anivon'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ny sehatra samihafa toy ny sosialy ny fanampiana ireo mpiarabelona ny fitsimbinana ireo zaza izay niaran'ny aitrano tao anatin'ny boriboritany voalohany teny anaty azy isotro teny dia nazahoana akom-baovao ihany koa ka dia hoentina amintsika avokoa izany amin'ity takariva ity ny lafim-baovao eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra aloha no hoentsika misantatra ny fampahalalam-baovao tafiditra ao anatin'ny fanatsarana izay tanterahan'ny komina amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy hatsaraina ary hojerena akaiky ny mahakasika ireo tsena rehetra ao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ity androandroany ity dia nitsidika ny tsenan'ny Mahamasina ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana napetraky ny Ramatoa ben'ny tanàna tao anatin'izany ary afatao vaindohindra raha iny anivon'ny tsena eny ny sehatry ny fahadiovana. Nanao fidinana tampoka teny amin'ny tsenan'ny Mahamasina ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpanolotsana teknika azy Marika Ravalomanana androany maraina nanomboka tamin'ny Enora asa fanadiovana no tanterana tamin'izany nodiovina ny tsena rehetra teny Mahamasina mahitazonana ny tsena madio lalandava no sady fampianarana rahateo ny mponina ny mpivarotra rehetra indrindra ireo lakan-drano rehetra mba hitsinjovana ny fotoam-pahavaratra madio ny toerana hivarotana anaovan'ny komina azy ka tsy maintsy madio ihany koa ny hariva rehefa mody ny mpivarotra isy ireo fanarahamaso eny toerana raha Pitsoariva ary andrasana fepetra enjana ny komina Antananarivo amin'ireo izay mbola amin'ny tsimrara izay fanadiovana izay.